ny vaovao manakoako erantany diany iaviany Jesosy ireo azy mira fiderana sady vonona itsena azy ny maty ao aminy Kristy no itsangana itsena azy ufuana ny fasana ety fa ho avy Jesosy ane andray atsikako ny fiaviany indray ny fanantenantsika miandranao izahay vazavany maray avia Jesosy ny zavatra rehetra ka diovitro ny tany feno taindray nimpy imaso de iovy zao rehetra izao fa ho avy Jesosy ny fiaviany indray ny fanantenantsika miandranao izahay vazavany Jesosy tomponay panjakany panjaka miandranao izahay avia Jesosy tomponay mandrapaoviana fa ho tanteraka ny farandreo fahagakan'ireo fetrandro ray sy fetrandro roa ary atsasaka ny fetrandro ary efa vita ny famotsamotsanana ny herin'olo-masina dia ho tanteraka ireo rehetra ireo ary hatramin'ny andro ampitsarina fanatitra isan'andro sy ampidirana fahavetafetana ahatonga fandrafana raha vao miandoha izy zany zavatra izany dia miandrandra ka asandrato ny lohanareo fa manakaiky ny fanavotana anareo fa mandianana ianao mandra-piava ny farany fa hitsahatra ianao ka hitsangana ho amin'ny anjaranao amin'ny andro farany ary ho alan'ny olona rehetra ianareo noho ny anaraka fa izay mahatratra ny farany no vonjeny fa ataoko fa ny fahoriana amin'izao andro ankehitriny izao dia tsy tokony hoarina amin'ny voninahitra izay aseho amintsika indro izy avy amin'ny rahona ary maso rehetra hita azy avy fainganao amina avy Jesosy